Anjibet Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Kokota iray le sahala amin'ny ronono iray very, kakao, koko, mofo dipaina tapany izay mitondra hery sy tanjaka mandritra ny tontolo andro. Andramo fa tsara lavitra noho ny afo. Loltranao ny fampalalam-baovao. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmena. La boutique des marques. Loltranao ny fampalalam-baovao. Hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Loltranao ny fampalalam-baovao. Tsy manan-kery taorian'ny fitoriana napetraka teny anivo ny fitsarana miady amin'ny fanjakana. Ny fiapitrano raisin'ny prefet ny Antananarivo mandrara ny fahafahana mamoro olona amin'izao fotoana izao. Ireo solombavam-bahoaka manohana ny vondry ny kandida. Mitohatra ny ankilan'ny fanakatsakana ny hetsika atao amin'ny mpitandro ny filaminana. Nandritra ny diabe ny ainga teny Andranomena. Nametraka ireo keto fandroany teny amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenina ny kandida Andry Raobel tamin'ny alalan'ny mpisolo vavazy. Requête izay manamafy fa tokony hiemotra ny fividianana araka ny voalazany 7/7 amin'ny lalam-pandrenina manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Zava-dehibe ny siny fionana databatra boribory ho an'ireo mpisehatra ara-politika rehetra ho ny Solidarité Syndicale de Madagascar androany. Ireto faran'izay nanamafy fa ampitsahatra ny asa raha tsy misy fepetra ato anatin'ny 2/7 ora. Mbola manaraka fitsaboana ny akamaroan'ireo ankizy sepotry ny bomba mandatsa dranomaso dia nitosy ny alakamisy lasa teo araka ny fanadiadiana. Misy amin'ireo ankizy no tsy manaiky miverina mianatra intsony no nitahotra ka tsy maintsy mandalo fitsaboana manokana. Any velany olona maherin'ny 50 indray no namony ainy androany vokatra ny daroka bomba nataon'i Israel tao Gaza. Iamafy io fanamfiana io ka mandeha ny fanentanany ireo mponina voakasika findramonina ankehitriny. Ny antsy prian'izay. Alatsinainy fa 7/20 ny volana oktobra taona 7/20 ampifaliana trano tombo kilasy tongo vavo no hitsidiany indray. Ny tokantranonao amin'ny tialy ity tonga soa atao anaty fotoana ny fampalalam-bavao atena ny araba. Manasanao ihany koa anaraka izany avy hatrany dia ny ako ny ahetsika ny avondry ny kandida amin'izao fotoana izao no dia anokafantsika ny fampalalam-bavao amin'ny tiala ity. Nampafantarin'ireo solombavam-bahoaka nandritra ny hetsika nataony nivondra ny kandida tamin'ity androany ity. Fa tsy manan-kery taorian'ny fitoriana napetraka teny amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana ny fepetra. Izay noraisin'ny prefet ny Antananarivo amin'ny tsy fahafahana mamoro olona amin'izao fotoana izao. Tsy miaiky ny fisiany izany ny mpitandro ny filaminana tamin'ity androany ity avy hatrany dia niroso tamin'ny fanaparitahan'ireo vahoaka nandritra ny diabe amin'ny mpilaminana ny ainga teny Andranomena. Nela Ranelson. Teo taratamaty no niezaka nandrava ny hetsiky ny vondro ny kandida ireo ampitandro ny filaminana tamin'ity androany ity. Teo Andranomena no fotoana nomeny ireo vondrony kandida amin'ny mpanaradia azy anao ny diabe amin'ny filaminana androany. Efa marobe ireo mpitandro ny filaminana ny andry teny antoerana. Nampahafantariny solombavam-bahoaka voafito amin'ny boriboritany fahadimy fa tsy manan-kery intsony ny fepetra no raisin'ny prefet n'Antananarivo taorian'ny fametrahana ny fitoriana teny amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana. Ny tsy fanajana ny ambaratonga mpitantanana. Misy eo amin'ny atao hoe lazaina fa tokony fahefana eto amin'ny tany sy ny firenena dia raha nanatona ny manamboninahitra atao hoe milidy mitarika n'izao le hoe mpampandry fahalemana n'ilay faritra eto no le diabe ho karakarainy ny firaisankina ny kandida izahay miaraka tamin'ny taratasy manaprofo fa miantona ilay akta ny raisin'ny prefet le décision ny raisiny
tamin'ny fasily amin'ny folo volana oktobra rehefa avy nametraka ary manana profo ny avy aty amin'ny firaisankinany candidat raiky ambin'ny folo fa nahatafapetraka iny dia miantona iny fanapahany iny nentina teo anatrehan'ilay manamboninahitra zany a dia atsoy izy izy a ny préfet izay nandray ny fanapahan-kevitra natsoina nefa ny préfet dia nangataka fiaonana dia rehefa natsoy ny préfet dia hoe meo ahy ary le manamboninahitra ambony ao tsy nety nandray indray le manamboninahitra fa hoe atsoy CIRGN na commandant CIRGN dia anjaranareo tsara hoe miaino ny lehibe any ve satria sady généraly no zandary no préfet an'Antananarivo manana fahefana io no manome ny fahefana nefa tsy ny ainonony ilay colonel ka mampametra-panontaniana mihitsy zany ny fanajana ny ambaratonga toy ny fanajana lalàna eto amin'ity tany ity hoe manitsakitsaka ny lalàna ny hatrany ambony ny any faratapy mandalo tenatena ka tsy mahagaga le vahoaka raha tena hoe very fanambola velona toy ny valara voatango ny ohatra dia tokony miainga avy any ambony zay fotsiny tiana tena anjaran'ny vahoaka no mitsara fa eto ampelantananay a ny manambara izay satria efa nazavainy taminareo mpanao gazety teny amin'le hoe miantona avy hatrany mandra-pivoaka ny didy iny acte décision ny raisy préfet iny raha vao tafapetraka ay a izay fangatahana zay a fitoriny zay a tany tribunal administratif nateo aza ny famparitahana ny vahoaka manomboka teny Andranomena izay fianataony ny mpitandro ny filaminana tsy nisy niala ireo mpanaradia ny vondrony candidat raha ny hita tsy mitsahatra mitombo ireo olona tonga manatevi-dahandrana ny hetsika tamin'ity androany ity hetsika izay nizotra ampilaminana hatrany teo talata maty no nanao ny kabatra ireo candidat nanamafy nisy antony hanaovana ny hetsika fahatelo tena andrahina be daholo zay collectif de candidat aza matahotra nareo zay mandehandeha any zay de maniny zay tokeny androany ty ampisehoanareo eto talata maty sy ny manodidiny aty amin'ny fatry Batra manontolo aza Antananarivo fa tena andrahina tsara izay ireo zao izy ireo zao azoaka zany fidianana madio talata maty mirafiana milamina talata maty leo delestage talata maty mila asany tanora talata maty okasatsokay talata maty ambony talata maty ramantoro raha misy aminay diso lalana dia tsy mirahina amin'ilay candidat marary satria rehefa misy marary amin'ny candidat voasoratsy anatin'ny lalam-panorenana fa tsy maintsy aembotra fividianana tokolatokoloany ny ACC zay manapa-kevitra amin'ny tsy aleny satria manampy ny candidat anankiray tsy azo ekena eo ihany koa ny CENI zay etonya dia fokotany maro be ny foron'ny CENI eto talata maty tsy azo ekena tsika isanandro sanandro amin'ny amarotsika efa nasehotsika zany tamin'ny sabotsy ary mbola asehotsika androany ary mbola otizatsika topilasa izano mampiseho fa tsy azo tohaina ny ary-bahoaka tsy azo sakanana ny ary-bahoaka rehefa tena te hitaky izy te tonga foana nawinina topikilasy topigavy noho izany dia mampirisika atsika ilaza daholo ny havana ny namana ny mpiaramonina fa mitoitolona ary tsy mitsahatra raha tsy dafapetraka ny fanjakana tandalana topikilasy topigavy tanila ny fitondrana ho izy ny député président Roland Raziraka teo ny tanila marina na amin'ny anareo mpitandro filaminana sy mitofy ny zavatra fitantanana anareo ny gendarme sy ny polisy zao terena ividy an'le gilet tactique 80 000 ariary 120 000 ariary mampalahelo ny raha-polisy nefa nareo sy niakatra ny karamanareo nanomboky tamin'ity 5 taona ity
dia olo mahazo tombony ka mieritrereta ihany anareo na anareo sambo anareo ao ane sy mitofo ny zavatra azonareo e. Samy manana ny heviny ny kandida rehetra fa hahevitra iombonana no hiarahana miady eto dia ny fifidianana madio sy mangarage sy ny tsy fitanilany ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Hevitra hitovizana soloina seny fampitogelana soloina ny ACC dia soloina CES cour électorale spéciale satria mitangilana soloina gouvernement satria mitongelana zay no fanarahanay tsy misy mandeha raha tsy voavarao fitakinireo zay tsy mitady hoe tsisy élection zay mitady élection fa zay mitady terrain madio manaovana élection fa tsy terrain maloto raha zao no ataony élection la amin'ny premier tour Andra Joel zay tsy anaiky an'izany efa osika be efa nomaniny any efa misy olona be dia be tsy mahavantatra efa mifidy izy satria mandray anarana zareo dia amin'ny liste électorale izy no mandray anarana ohatrany hoe efa mifidy le olona ahoana moa nazy anakena zany. Nandritra ny kabary no ny roso tsikelikely ireo mpitandro ny filaminana nandrava ny hetsika avy hatrany dia niazo ny fiarany avokoa ireo kandida. Historana daholo nareo tonga teto na izany azy sy nisy niala ireo olona nitodidony ny azo ny vato ny fiara nitondra ny fiafilo teo aloha marika Ravalomanana ary nanaraka azy indray ireo vahoaka ka teny mandrosoa avao samy rava ireo olona nandraradia ny vondro ny kandida tsy hijanona ny hetsika raha tsy mivaly ny fitakiana araka ny nambaran'izy ireo fa nandritra ny hetsika androany. Fajivona iroso amin'ny fifidianana madio sy mangarahara ny Prime Ministre sy Andra Joel raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Profon'izany ny fanakana amin'ny Prime Ministre ireo delegasion SADC tsy ho tonga eto Madagasikara. Eo ihany koa ny filoha teo aloha Andra Joel tsy tonga hatrany isaky ny Ambovirindro Ray aman-dreny ara-panahy izay mipetraka ho mpanelanelana manoloana ny olana misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Mazava izao ny hoe iza no tsy tia ny siny ny fifidianana madio sy mangarahara eto amin'ny firenena onona saina. Raha ny fantatra no sakanan'ny Prime Ministre Ntsay Christian tsy ho avy eto Madagasikara ireo iraka manokana avy amin'ny SADC. Ijery ny zava-misy eto amin'ny firenena eo amin'ireo voakasiky ny fifidianana ary anara-maso ny fisotra ny fikarakarana ny fifidianana nefa no isany antondihany. Mazava izao fa tsy manam-piniavana amany olana misy eto amin'ny firenena i Ntsay Christian. Sava eo ny mpanara-baovao misy afen'ny Prime Ministre tsy tiana ho hitandreo SADC sy ny vondrona iraisam-pirenena fa feno osoka sy alabato ny fifidianana amin'izao endriny izao ka antony anakana ny Prime Ministre azy ireo tsy ho avy eto Madagasikara. Ny vondron'ny kandida izay fananaitra momba ity raharaha ity ny zoma teo nandritra ny diabe am-pilaminana teny Ambanidia. Ny fangatanay dia ny bananantsika fifidianana madio sy mangarahara no sakanany tsay tsy tonga eto SADC sy ny Union Africaine fa maninona izy sakanana ahita zava-misy eto raha tena madio sy mangarahara zava-misy eto fa matoa sakanana dia tsy tiana ho hita zany tsy manjary eto ary zay ny tsekenay tsy mila fifidianana mitarika korotana eto Madagasikara tsika mila manangana firenena pilaminantsika ary aseo atsika fa ty amintsika ny hery zao tontolo zao sy ny hery malagasy rehetrarehetra. Ny vondrona raisam-pirenena dia mampirisika anay aneo hevitra mampirisika anay andeha an-dalambe am-pilaminana satria zay sisa no azonay atao satria zareo tsy azo ifampiresahana. Madagasikara izay tsy mbola nanakatotrano tamin'ny firenena sy vondrona iraisam-pirenena zay fa nisokatra hatrany ny mpitondra rehetra ny fandimby ho an'ny tombontsoan'ny firenena. Androany rehefa i Ntsay Christian no ampindramin'ny vahoaka ny fahefana izao manao bitolo ka nahatonga ireo vondron'ny kandida ilaza fa fanjakana jiolam-boto no misy eto. Itsekilany ihany koa ny filoha teo aloha Andra Joel tsy manaiky iaona amin'ireo hery velona eto amin'ny firenena izay mitarika ny fampiaonana sy ny fanelanelanana raha tsy ilaza afa-tsy ny Ray aman-dreny am-panahy eo anivony FFKM. Tsy tonga hatrany Andra Joel nefa amany olana eto amin'ny firenena ny katsahana fifidianana madio sy mangarahara no tanjona amin'ireny fampiaonana sy fanelanelanana ireny. Mazava zany androany ny hoe izavy ireo fototry ny olana izy ireo matahotra fifidianana madio sy mangarahara ka manakatotrano sy manidy varavarana.
mitoetrany araka izany nitolona ho an'ny taranaka faramandimby amin'ny alalan'ny diabe ampilaminana izay tarihan'ireo vondry ny kandida ho ireo olom-pirenena tamin'ity androan'ity nambaran'izy ireo fa miankina amin'ny famaliana ny fitakian'ny vondry ny kandida no ahafahana mampandroso ny firenena ka antonina tonga azy ireo nanatevin-daharana nitolona ho an'izay fikatsahana ny tany tandalana izay eto Madagasikara ankehitriny sy ny fitakiana izay miompana amin'ny fanaovana fifidianana madio magarara sekeny rehetra amin'ny ankapobeny. Ny amaratrany ireo olom-pirenena tonga nanatevin-daharana ny diabe ampilaminana izay tarihan'ireo vondron'ny kandidara nita teny Andranomena androany. Nizotra ampilaminana ny tolona nateo aza ny sakatsakana nataon'ireo mpitandro ny filaminana. Ireo olom-pirenena izay tsy tratra fa hitolona trano ho an'ny taranaka faramandimby. Mbola miatsika izay raha ohatra ka tsy milamina mpitandro ny filaminana fa izay kosa nefa miezaka milamina foana. Satria izay te anaovany fiainan-janakainy tsy mianatra zanakainy. Ny fahitana anetsika aloha milamy aloha vahoaka na ny mpitandro ny filaminana dia mahafinaritra ny toy izao fa dia mangataka ny vahoaka malagasy izay tia tanorazana entanina mba hilatsaka an-dalambe anohana anreto kandida raika amby folo. Zay zany ny tanjony mba handeha ampilaminana ny zavatra rehetra ary araka ny tenin'ny reto namana tarina hoe tsy voavidy vola ny vahoaka dia aleo izy mba hilatsaka anatevina an'ny zao tolona an'ny kandida fanohan'ny kandida raika amby folo zany. Ankoatran'ny olom-pirenena miamarany koa ireo solombavam-bahoaka ny Madagasikara tonga manatevina ny tolona ary manamafy fa tsy azo ekena ny fanitsakitsahany lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena. La kandida io fa firenena teo aloha efa mitoro zao raha jely zany fa tsy finotsony zany fa maninona izy vola baiko sy mameno toromarika rehetra ny mpitantanana rehetra tsy mety zany mbola mitoy ihany le lainga mbola mitoy le fitakina anazy iny adalany zay mbola ino azy nefa na izany ara tsy mitsarytsika manentana ny vahoaka hoe maloto le fanomanana maloto le misy mpifidianana maloto ny resaka fanomanana ny fitsarana zany fikirakirana ny sotra mpifidianana amin'ny ankapobeny zay fotsiny nge io alehana ety io zay nge nitakiny refa resakina ny kandidara tsy misy afa-tsy zay ary zay mitenan'ireo olona vahoaka raha hoe tsy manakorotana tsy miady tsy mifandratra tsy manimba fananan'olo tokana tsy manimba fananam-panjakana tsy manao an'izany tsika fa manao zavatra mpilaminana zao matsy ny mbola olana eto ho avy io marina misy mpitandro filaminana reo zanakitsika reo zanitsika reo zokontsika reo aman-dreny ny zavatra tsy fantatra mpitandro filaminana reo efa ho avy ny syndicat miteny aminareo fa ho bloqueny io paralyseny io famohanana ny volanareo eo tsika mifakahita fa efa mitapaka raha zareo ary mbola atsona zareo rehefa miziriziry le fanjakana dia mihetsy ela rehefa mifanohantsika hoe mizatra tsy mety dia mila hitsy zay fosika enta dia aminay Naharitra ora telo teo eo ny diabe ampilaminana no tarihan'ireo vondron'ny kandida nanomboka teny Andranomena androany. Ny afara tamin'ny fampiasana hery avy amin'ny mpitandro ny filaminana ny fanampahariana ireo vahoaka teny Talata maty tao anatin'ny fotoana nandraisan'ireo vondron'ny kandida ny fitenenana. Nateo aza izany tsy nitratra fa nanony dia ary nitodi-doha ny azo ny lalana makany ivaty ireo olom-pirenena. Ireny ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena izay manatevin-daharana ny atolona tarihany vondry ny kandida amin'izao fotoana izao fa nametraka ireo kaito fandroany teny anivo ny fitsarana avo momba lalam-pandrenina androany ny kandida Andry Raobelina tamin'ny alalany mpisolo vava azy ireo kaito izay manamafy fa tokony hemitra ny fividianana araka ny voalaza ny 770 amin'ny lalam-pandrenina noho ny tsy maheto an-toerany ity kandida ity fa manaraka fitsaboana anivelany amin'izao fotoana izao. Henri Florian. Nalamafy ny mpisolo vava ny kandida larana fafito Andry Raobelina androany fa mazava ny voalaza ny 770 ao anatin'ny lalam-pandrenina malagasy izay milaza fa raha misy ny fahafatesy ny piratsako fidiana alohan'ny fihodinana iray amin'ny fandraisam-bato na koa misy toy zavatra hafa tsy azo anoarana voamary ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenina ara-dalàna dia hemotra amin'ny vaninandro vaovao ny fifidianana araka ny fipetra sy ny araka ny fombafomba izay ho faritana amin'ny alalan'ny lalàna fizoro. Miatra amin'ny kandida Andry Raobelina io voalaza io ho ny mpisolo vava azy raha nametraka ireo kaito fandroany teny anivony ACC tamin'ity androany ity ny amin'ny tokony anemorana ny fifidianana noho ity kandida ity izay mbola manaraka fitsaboana any ivelany.
Natongata'ny candidat arana fafito Androbela Saint-Omer aty amin'ny ACC fangatana fanemorana indray fandroana ny fifidianana. Ohatra ka misy fahafatisana na koa antony lehibe ny cadre de force majeure mahazo amin'ireo mpilatsaka hofidiana. Ka anisan'ny tratran'izany zany andeo mato Androbela. Dia izay ny antony nahatonga anazy tovanahy namelaka azo fitony zao eto amin'ny ACC. Mba satria fifidianana no resahana. Zany ny anisan'ny hoe anehoana ny démocratie marina ny fifidianana. Ka raha ohatra misy candidat anankiray no ny antony lehibe tsy afaka manao fampirizan-kevitra dia lasa tsy misy natao hoe fitovian-jo eo amin'ny candidat. Dia tsy voahaja ilay hoe démocratie. Izay ny antony nangatanay an'ity fanemorana fotoam-pifidianana ity eto anatrehan'ny haute cour constitutionnelle. Zay matoky fa anaiky ny fangatanay ny haute cour constitutionnelle satria anisan'ny zo voalazan'ny lalam-pandroana. Namafisiny ty mpisolo vava itsy an-trano koa fa izao vao tonga dia taratasy fanamarina avy amin'ny mpitsabo avy any ivelany ka antony nametran'izy ireo izao raikety izao ary voafaritra tao anatin'izany fa 80 andro tsy afaka mandeha fiaramanidina noho ny antony ara-pahasalamana ity candidat larana fafito ity. Zay mihitsy ny antony nangatany anaovanay fangatahana satria fantatra eny 20 novembre ny daty fifidianana voalazan'ny ACC. Zay fa izay dia mieritreritra hoe zay dia mieritreritra fa ao anatin'ny zotra amin'ny candidat azy officiel azy dia zoany tsara mangataka fanemorana zay ary izy tsy hoe sitrapo fa noho ny antony ara-pahasalamana antony lehibe aloha atsindriko tsara zany hoe cadre de force majeure. Zay ny antony. Ary ny dokotera ny tsy mahazo mihetsika ianao mandriny telopolo andro tsarapaty ny miaso tsarapaty ny maso ka raha saratry izy mihetsika indray zany raha saratry izy tsy manaja an'izay telopolo andro zay isy fiatraikana amin'ny fahasalamana zay ary tsy tompoka ndraiky tsy ny dokotera amin'izay fotoana zay. Ahitana ny tena fomba fiasan'ny ACC ity requête fandroany ity ony mpisolo vavany candidat Androbela. Ho tena ACC mpampiatra ny voalazana lalàna tokoa ve izy ireo sa tsy? Ireny mbola isan'ny teboka voalaza ny lalam-pandrenina mila rahana avokoa amin'izao fotoan'izao fa hijanona ao anatin'izay tolona tarihany vondrony candidat zay hatrantsika fa hikisaka ivelana Antananarivo sy manodidina. Mitontolona ho an'ireo mpanohana ny collectif des candidats ao Toliara amin'izao fotoan'izao. Nanamafy izy ireo fa tsy emitra raha tsy tratrany tanjona ao anatin'izay ny ametraka ny tantandalàna eto Madagasikara. Bonhomme Élisée Coul Toliara. Tsy maintsy arodana ireo toe-tsaina sy fomba fanao izay namotika ny firenena hoy ireo mpanohana ny hetsiky ny vondron'ireo candidat raika amin'ny folo eto Toliara androany nandritra ny hetsika ampilaminana fitakina ny fampanjakana ny lalàna misy. Hijoro oloalaharana amin'izany ny tanora izay tompo ny fanampahana ny hoaviny. Fandravana ny tsy mety rehetrarehetra eto Madagasikara, fandravana ny fifangongoam-pahefana, fandravana ny sindry-hazo lena, fandravana ny tsy maty manoto, fandravana ny tia mandika lalàna. Izay fandravana zay dia fa zay ny edy antsika eto fandravana avy agny amin'ny fotony. Ka izay mahatonga ny tanora mijoro mba handrava anentanana ny tanora rehetra hitondra n'izany fandravana zany fa raha mbola zao ny zava-misy eto dia mbola pura noho zao mahazo antsika afaka 5 taona. Natsangana ny tanora tsy manana asa teo ny zapisany ny ato tsisy manana asa ny tanora. Dia raha mbola tsy rava zao fomba fitantanana firenena zao dia afaka 5 taona dia 50 amin'ny 100 isan-jato ny tanora zany tsy hanana asa zany hoe tsisy olona hanana asa tsony. Ka zay mila ravatsika mila ametrahantsika firaisan-kina handravana an'izay tsy mety rehetrarehetra zay miainga amin'ny fifidianana madio. Toerin'izy ireo ihany koa ny hitondrany vazaha indray izay efa nampitondra fahaisana ireo razambeny malagasy. Ny ray aman-drenitsika niady amin'ny vazaha nandroaka an'ilay vazaha maty namono fo amin'ny handavitra an'ilay Madagasikara mba ho hahazoantsika taranaky afara tombotsoa. Cédric nanao taratasy frantsay hanavitra ny zanany tsy ekentsika zany. Tsy
ekeotsika zany satria hanavitra an'izany anizy fa tsy hanavitra ny Madagasikara. Tsekena zany. Tsisy maneky an'izany. No mafisin'izy ireo hatrany fa tsy hadio velively ny fifidianana noho nitetika matipaika izay ataon'ny seni manomboka aty amin'ny fikirakirana ny lisy fifidianana izay isany antom-pisin'ny tolona. Lisantsika kiraikiray koa misy double. Zany hoe olo raiky mana carte électorale roa fa bureau de vote samy hafa. Sao tsy vola raha maro fa dikan'io tsy manao kitoatoasa zany io fa te hangala bato. Ka magnenky izay fa tsika izay fangalam-bato tahipole am'izay place eo zay. Faharoa refonty ny natao etoa refonty zao ufora malio soa lista seni io manao lista vaovao. Nefa raha misy de zao gn'olo misoratsy agnara baka an-tanà eo reo tsy anaty lista ao. Fa olo baka haviro angamboisegny reo ampasanegny reo ro nandeha misoratsy agnara agnaty seni eo. Reto ny pirofo ndeto maro efa tsy nongahiko Te haviro ano koa lasa misily lasa olo ampasanagny koa matoatoa ro mandeha amitsika toy misoratsy agnara amy seni eo. Ka enketsika ve zay? Tsekena. Enketsika ve zay? Zay volagnako hoe tsy mitovy ny bango amin'ny malilo fa malilo toliara. Mazava ny tanjona ho an'ireo mpanohana ny hetsiky ny vondron'ireo kandida raika amin'ny folo dia ny fandresena ihany. Fa zao hitena aminao androany ny zanaky Israely rehefa niditra avy Jeriko tsy nandeha tafondro tsy nandeha basy fa zao ny raha nataony toromarika nomendragnahary azy tsy mila miresa tsy mila mamaly tsy mila manao resaky maro fa zao magnodidina ny Jeriko ndita ny 7 andro vao 3 andro ny vitanay zay. Kamalisa nareo. Kamalisa wao fa wavy io. Fantanjonay dia ity tsy maintsy rotana mandan'ny Jeriko. Na tsy amy basy na tsy amy tafondro tanjona de zao rotana mandan'ny Jeriko. Fa na ina lazainy toky nomen raika ambin'ny 10 kandida ho an'ny toliara dia mazava fa ny tolona zay ataotsika tsy maintsy mandresy. Tsy hijanona ny tolona ary hamafiatrany raha ny nambaran'ireo mpanohana ny hetsiky ny vondron'ireo kandida raika ambin'ny 10 raha tsy tratra ny tanjona dia ny ametrahana ny tany tandalana eto Madagasikara. Tsy maintsy miroso amin'ny fividianana sika saingy fividianana madio sy mangarahara ireo mpanara-diny avondry ny kandida ao ambanja raha nanao hetsika am-pilaminana ihany koa fanohanana ny collectif des candidats tsy ekeny intsony ny itondran'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ny firenena ao anatiny 5 taona manaraka indray hoy izy ireo andao arahantsika ny fanampanazavana. Zegny sakia ko volagna aminareo vala olo fogna ny viloma fa nareo iaraka aminareo setra. Na olo tsisy lera pitrahana fitondragna eky fa raha io misy fotoagnany. Fa ela nampitrehitra fokon'olo teto amin'ny Rajoelina fa rô io andesin-draha hafa rô tsisy rajirindro. Hela. Ka izy io amizay isetry andeha angataka fahefana. Tsy amiany tompony biky raha io. Ty ataony ngovo amizay. Miroso raha ty. Avy eo matoro olo maventy raha be tsy isy élection zay. Élection wisy amboarigna tsendriky arbitre ho zato neutre ko alohany match andeha arbitre neutre terrain neutre commissaire au match neutre zany hoe zay ACC mila mipetraka amin'ny place fa tsy mpanompolo mila manompon-dragnahary gouvernement io mila collégial volagny maire to izy boka ACC ty boka faela nagnanaovandreo sababu fa tsy ziofo nda zany volagna nareo fa victime ny ACC fa maro tsy tantaraiko hoe satria tsy nakara volaniko ito ACC io tsendriky nisy nay tragno zay mampanefaka ro io boka zay fa problème ro io aiza lake olo gardien lalagna ro ito manangatsampagna edy ro kono mamotiky fiainagna atsika ty dadilahy koa isan'le lanjavazaha misy moja be eto ary tegna maniagna manomboka amin'ny talandoha jusqu'à amin'ny fialadia
zay raha nazo dadilahinay ka zay re tompo zay fa tsy magneky ty vozony vazaha tsika na tapahagna vozo za tsy magneky zay avy aminaka zay tsy magneky vazaha milatsika ny candidat i Andry Rajoely regninao zay Andry Rajoely anao mandenga loatra reraka saigninolo ataova madio ny fifidiana kanefa na dia misy zany fahadiovana zay tsy magneky anao ilatsika Andry Rajoely modia agny France agny anao satria anao fa nangala taratasy 8 cm io modia ambanja mila fifidianana madio Madagasikara jiaby izy io fa misy ratsika ambanja tokony voana ny lisy dia zay ihany koa no hoentsika amin'ny sento vetivety ao anaty doka fohy matoan-datsoratra izay miompana amin'ny fomba fanaovana fampelezan-kevitra eto amin'ny firenena hatrizay amin'ny fampiasam-bola sy fizarana zavatra samihafa fa tsy fampelezan-kevitra raha-baky teny eo ihany koa ny toy ny zava-misy mahakasika ireo ankizy sepitra ny bomba mandatsa-dranomaso teny tosiny alakamisy lasa teo ampahany amin'ny fanadihadiana sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandrapitafa vetivety. Vaovao be vidio amin'ny ambola ihany tolotrano kaiky amin'ny vidiny 4000 ariary misy appel 10 minitra sy 1 giga internet tsindriony dièse 111 étoile 1 dièse. Tonga indray miaorita Yamaha amin'ny endriny vaovao be sy tsiro amin'ilay akafizitsika mitondra hery sy tanjaka. Yamaha ilay aorita manampy anao hiatrika tontolo andronao e. Yamaha misy tsiro vanille, fraise ary coco. Tsara e. Natao ho an'ny rehetra amin'ny vidiny 800 ariary monja. Yamaha ilaiko tsotr'izao. 1, 2, 3, 4. What are you waiting for? Come on, follow me. Come on, dance with me. Just lead your destiny as far as you can see. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? La boutique des marques vous attend. Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste, Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmen. Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend. Mamerina ny arabatrany tomboky lasy tombo vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Avy hatrany dia hiverina ao anatin'izay fiainam-pirenena sy ny tontolon'ny politika izay hatranisika. Tsy tokony hisy ny fanavakavahana amin'ireo kandida ho filohan'ny pirenena lalàna iray ihany no mame azy ireo hono teo anivon'ny sinadina ny syndicat nasionaly ny administratera sivily tamin'ity androan'ity ireto farany izay nanatanteraka fivoriam-ben'ny raisany ary laza fa vonina nampy sy hamany olana misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Fitiny kolona. Manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny,
Voninan'olo tanàna nome vahaolana ireo administrateur civil raha ny fanambarana izay nataon'izy ireo androany taorian'ny fivoriana-be iraisana natao. Mazava ny voalazan'ny lalàna ka tsy tokony nisy ny fanavakavana ho an'ireo kandidat tsirairay avy hoiatrany ny fanazavana. Ka voalohany indrindra dia nofanina amin'ny resaka fifidianana izahay. Ary izany misany mampiavaka ny corps ny administrateur civil izay fanofanana amin'ny resaka fifidianana teny amin'ny enam zay. Vonina ny administrateur civil raha hatonina hanome zay traikefa hanampiana ny firenena amin'izay raha-pifidianana zay. Izahay dia pahabe maso ny tanenanay fa tsy hanao zavatra mihoatra ny voasoratra anatin'ny lalàna. Na iza no hapanao azy fa hapanaraka an'izay lalàna zay amin'ny mahatsy lainga ka hikirakira ny zotra-pifidianana araka ny lalàna misy, araka ny lalàna velona, araka ny lalàna araka ny ara-pifidianana. Dia ny hampitovy lenta ny candidat rehetra amin'ny fanehoan-kevitra, amin'ny fiarovana azy, amin'ny fikirakirana ny fandaminana rehetra. Tsy misy avahana fa mitovy daholo ny candidat izay milatsaka amin'ny fifidianana. Tsy misy afa-tsy ny fifampiresana no ahafana mandravona ny raram-pirenena izay mafana hoiatrany ny fanazavana. Koa satria disadisa nateraky ny fanomanana ny fifidianana zao mampisaviritaka atsika rehetra zao dia milaza zahay fa manolo tanana ho an'ny tany sy ny firenena. Manolotra ny fahaizanay, ny fahaiza mampanao anay zany mba irahantsika midinika, mba famana an'izao olana zao fa tena disadisa tsy fakahitana ary tsy misy afa-tsy ny fifanantonana, fifampiresahana zany no afahantsika mandamina an'izao raharaha zao ka mameriny zahay. Raiso re zahay administrateur civil amin'ny maha-teknisianina anay fampidinika aminareo rehetra, vondron'olona maro samihafa na mpanao politika zany na ny fiarahamonim-pirenena na ny fiangonana zay rehetra te hifandamina fa maro ny lafin-javatra zany zay tokony amboarina satria efa mety nilozan'ny toetrandro na koa tsy mifanaraka amin'ny filan'ny olona. Fa ny zavatra misy ankehitriny dia zao tsy manana fahatokisana intsony amin'izany raha-pifidianana zany ny vahoaka. Tsy voandroany zany namaly fefam-polo taona maro. Ka izay ny mahatonga ny hoe andao ifampidinika ho amin'ny tsaratsara kokoa. Ankoatra izany, manameloka ireo mini mampiasa ny trano sy fitaovam-panjakana amin'ny fampielezan-kevitra ny syndicat des administrateurs civils. Tsy tokony hitanila amin'ny firenena politika ireo mpiasa-panjakana hoiatra ny fanazavana. Fa tsy niova ny fomba fanaovana fampielezan-kevitra eto Madagasikara dray. Tsy ny hevitra no ahely fa vola, akanjo, koveta, elo fampisehoana sy ny sisa. Amin'ny fotoana tsotra samy milaza ny mpanao politika fa tsy tokony ho izany intsony ny atao rehefa fampielezan-kevitra. Fa ny hevitra sy ny vina ary ny programa ihany no tokony ho arosony ny vahoaka ao anatin'izay. Rehefa tonga ny fotoana, miomana ary miroso daholo amin'ny fanomezana izany indray indrindra ny eo amin'ny fitondrana ka mbola mitetika ny hiverina fandroa indray eo amin'izay seza izay. Vola tsy tokony tsy firohana araka izany no mitobaka amin'ny fotoana ny fampielezan-kevitra toy izao. Tahaka ny ataon'ny kandidat laharana fahatelo. Izay rehetra izay no ndeha entintsika ao anatin'ny matoan-dahatsoratra. Ny voalohany nanomboan'ny fampielezan-kevitra dia nirehadrehatra ny loko volomboasary. Izy rery tokoa moa no nandeha tatao anatin'ny tapabolany zao, robe zao, t-shirt zao, elo zao, fizarana vary zao, fizarana voly zao. Izay ale dia loranjy, izay anona amin'ny haino manjery miarady aminy, dia hira sy hika manohana ny kandidat laharana fahatelo. Ny pejin'ny gazety dia loranjy. Tsy maimai-pony zany rehetra izany fa vola avokoa, ary tsy vola kely fa analiny tapitrisa ariary isanandro. Ka raha nabe resaka ilay 200 tapitrisa ariary natao antoka hoe lafo loatra dia tsy hisy dikany, tsy makaiza amin'ny vola lanina mandritra ny fampielezan-kevitra. Azo antoka aloha fa ireo kandidat ho filoham-pirenena rehetra dia efa mahalala tsara fa mila fandaniam-bola be. Fa ity ampiasain'ny loranjy ity dia tsy azo ny eritreretina raha tsy hiteny afa-tsy ny vary zaraina amin'ireo mpanohana azy. Importe ny vary zaraina mandritra izao fampielezan-kevitra izao. Nanafatra vary ve ny TGV ho zaraina amin'izao fotoana izao mahakely finoana.
mampieritreritra mila fanadiadiana zany. Takiany lalàna moa ny fampahafantarana ny vola ampiasain'ny kandida, saingy makely finoana ny isin'izay. Gaga ny nahita tamin'ny faraparan'ny herinandro teo teny Ivandry Alarobia iny fa nisy filaram-be. Rehefa nanontaniana ireo olona ireo dia nilaza fa akakarama. Fa inona ny orinasa iasanareo? Valiny ao amin'ny Arena misy ny foibeny TGV. Ay karama, sanda ny fandraisana anjara tamin'ny propagande TGV ilay izy. Izany hoe nokaramainareo olona ireo nanatrika ny propagandany TGV. Vola raofina mitsobika izany no misy ao amin'ny foibe toerandry zareo. Mampiaiky volana mihitsy ny vola mitobaka ao. Avy aiza? Azo antoka aloha fa tsy vola latsakeboky ny mpikamban'ny antoko. Averina ihany, samy manam-bola, hoentina miatrika fifidianana ireo projaka hofidiana. Fa ity ny any Loranjy ity dia mampiteny mona. Dia adino ilay tena hevitra sy vina ary programa. Dia miroatra ny olona, manotrina n'ilay kandida. Ay olona karamaina izy reto. Matoan-datsoratra ny sampana fampalalam-baovao manoloana ny lalatsaina tokony hitondrana an'izany fampelezan-kevitra izany. Fa mbola manaraka fitsaboana ny ankamaroany ireo ankizy sepitry ny bomba mandatsa-dranomaso teny Itosy ny alakamisy lasa teo raha ny fanadiadiana teny Antoerana tamin'ity androany ity. Misy amin'ireo ankizy no tsy manaiky miverina mianatra intsony no ny tahotra ka tsy maintsy mandalo fitsaboana manokana ao ihany koa ireo niezaka niverina an-tsekoly saingy mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoan'izao. Hilary Nasonnier. Ankizy roa tamin'ireo 7 sepitry ny bomba mandatsa-dranomaso nandritry ny diabe ny vondry ny kandida teny Itosy ny alakamisy teo no tratry ny tranga misy fahasarotana anaka-gravy raha nitatry ny teo anivon'ny sekoly androany. Maro tamin'ireo ankizy no tsy maintsy nozahana manokana noho ny fikorontanana an-tsaina nahazo azy ary misy amin'izy ireo no tsy maintsy manaraka fitsaboana fotoana maharitra mihitsy. Ny ankizy tena voakasika no tena hoe narary sy endefapolo izany no tena hoe mandalo fitsaboana, mandalo traitement psychologue sy docteur généraliste. Ny cas grave ngamba ataoko toujours ny asthmatique. Izany hoe asthmatique tazanaretina zany zareo dia misy amin'ny zavatra iny dia lasa déclenché tsy fahasalamana maharitraritra kely. Ny ankoatran'izay ny ankabeazany misy tsy mety mianatra amin'ny tahotra dia misy nahazo consultation manaraka traitement na herinandro 15 jours arakaraka ny situation d'ankizy. Misy amin'ireo mpianatra ihany koa ny tsy mbola afaka miverina mamonjy ny fianarana hatramin'ny androany noho izay tsy fahasalamana izay raha nitatitra ihany. Efa mianatra anakabeazany ka mianatra angambany ataoko hoe tsy mianatra angamba ny anankitelo efatro tsy mianatra fa ny ankoatra efa miverina daholo fa mbola manaraka traitement manaraka fitsaboana. Misy ray aman-dreny fa tonga dia mitondra ny ray ny zanany tany amin'ny dokotera, misy tatitra ampianarana vao natao consultation dia arakaraka situation ankizy tsirairay no mandraisana an'ilay izy. Nametraka fitaraina ny ananivo ny tompona andraikitra isanambaratongany ny teto anivon'ny sekoly manoloana ity tranga ity. Miankina amin'ny valin'ny fitaraina nanapetraka hoy ny tompona andraikitra ny fiapetra ho raisina indrindra manoloana ireo ankizy izay tsy maintsy mbola manaraka fitsaboana. Raha iverenana ny zavanisy daroka bomba mandatsa-dranomaso nanaparitahany ireo zandary ireo mpanohana ny hetsika tariny ireo kandida misaraka 20 nitaky ny fampanarahan-dalàna eto amin'ny firenena no niatraika tany amin'ireo ankizy mpianatra ireo. Voakasika tamin'izany ihany koa ny apiteraka atao amin'ny CSP2 Cité Itosy. Efa salama ny reny sy ny zaza raha ny loharanim-baovao. Daroka bomba izay tsy araka ny tokony ho izy noho ny fihetsiketsehana ataon'ireo vahoaka izay voafaritry ny lalàna mazava ary zony malona ny zava-misy ankehitriny saingy anaovan'ireo ampitandro ny filaminana herim-pamoretana hatrany. Fa miombon-kevitra ary manohana tanteraka ny hetsika ny vondry ny kandida amin'izao fotoana ny solotenany izy ireo avy any amin'ny distrika ny Kandreo. Ankoatran'ny tsy fanekena ny firotsahako-vidiny Andry Rajoelina noho ny tsy fizakan-tsony ny zom-pirenena malagasy izay fototry ny fitakiana amin'izao fotoan'izao. Melohana hoy ireo solotena ny vondry ny kandida avy any amin'ny distrika ny Kandreo ireo endrika fiandaniana sy fitanilana amin'ny sehatra maro izay tsy azona fividianana marina ary tsy hitondra fitoniana eto amin'ny firenena andao raha antsika ny fanampanazavana. Izay solotenan'ny collectif de candidats eto amin'ny distrika ny Kandreo dia miombona amin'ireo collectif de candidats izay mitaky ny fifidianana mangarara sy madio ary famerenana
ny fiandrianam-pirenena indray. Voalohany, manameloko zato isan-jato ny hetsika fandratrana fisamborana ary raha matahora atao amin'ireo olom-pirenena. Faharoa, miantso ny mpitandro ny filaminana anao ny asany araka ny tokony ho izy mba hiaro ny vahoaka sy ny fananany fa tsy ho ery famoretana. Fahatelo, mitaky ny fandravana ny seny izay hita fa tsy mahafehy. Fahaefatra, mitaky ny fandravana ny ACC izay hita fa mitanila. Fahadimy, mitaky ny fananganana ny CS. Fahaenina, mitaky ny fandravana ny gouvernemanta izay tsy manara-dalàna. Fahafito, tsy ekenay ny filatsako hovidiana ny Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina ary miantso ny firenena frantsay mba haka tsy misy atakandro ny olony mba manakorotana ny firenena malagasy. Efa niainana teto Madagasikara tao anatin'ity fitondran'ity zany baccalauréat anaty aizina zany. Reny indray zany ny fanambarana ao anaty aizina no miandrandrana izay fahazavana eto amin'ny tany sy ny firenena izay. Fa mitaky ny any Sorana ny talesy ny Sekipal eo anivon'ny Université ISTRCE izay université Ratsamagaika ny Université Antoamasina ao feno arivo atsinanan'ireo mpianatra izay manatanteraka fitokonana fahobe amin'izao fotoan'izao. Tsy voaja ny zoan'ireo mpianatra manjaka ihany koa ny fanapara-pahefana antony anaovan'izy ireo antso avy amin'ny ministera voankazo kijery akaiky ny raharaha amin'izao fotoan'izao. Henri Florent. Sora baventy izay maneho ny fitakin'ireo mpianatra no hita amin'izao fotoana izao eo anivon'ny Université ISTRCE ao Saoragna ao fanireo atsinananao izay isan'ny Ratsamagaika ny Université ny Thomasina. Fitakinany ialan'ny talesy ny Sekipal n'ity université ity no fitakin'ireo mpianatra ireto araky ny fanavarana izay nataon'izy ireo manatanteraka fitokonana efa naharitra 2 herinandro mahery izay. Grevene zany niany mafy loatra le raha mandoan'ny mpianatra. Misy raha tsy tantiny maro be mihitsy ataony mpitondrany ato. Dia reto avy le raha tsy tantiny akato voalohany le didy jadona zay. Faharoa tsy mavaha olana directeur-ny. Tsy mavaha olana mampagnategna pokaty koa en plus-ny tofoka vavaratsy zay mpianatra. Dia magnaraka an'izay tsy takatra bureau izy rehefa ohatra ka mangataka rendez-vous ny mpianatra raha misy raha manahirana. Fagnavakavagna volon-koditra misy amin'ny samy mpianatra ataon'ireo mpitondranay ireo. Mampiady ny mpianatra. Ny polikopy aminay ato nanjary tady vola manokana ho an'ny Ramatoa Sekipal. Anjakanjaka izy amin'ny asa hafa izay tsy tokony ataony dia zéro tolérance zahay amin'ny resaka fagnefagna droit na misy mpianatra ary mandeha mitaky agny tsy mahazo dia menacegna amin'ny codis. Dia zany ny antony tonga neny grève ka amin'ny tonga neny nagnano fangatagna hoe miafaitra aminareo lehibe ny fampianarana université Brika 5 nareo ministère jiaby ambony agny indrindra fa ministère ny fampianarana ambony mijaly zay mpianatra ato amin'ny université ny Agnalanjorofo mentionneny amin'izany hoe ISTRCE institut agnisan'ny mbola rattaché amin'ny Brika 5 zay tegna mijaly zay mpianatra fa mba jerevy kely azafady. Mitsotra ny fitokona ataon'ireo mpianatra ireto raha ny fanazavana trany mandram-pisia ny vaolana ataony tompon'andraikitra voakasika makasika ity fitakin'izy ireo ity. Manambahiny ny sampana fampalalam-bavao amin'ity ala ity dia tsy iza fa Rasony Pascal izay serasera ny Fédération Malagasy ny taranja basketball miarabanao tonga soa ato anatin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Resaka mandidina ny championnat national ny N1A isika amin'ity ala ity manahoana ny toy ny programme ao anatin'izay. Miaraba iva ny championnat national N1A eo amin'ny Skadza Lasvavy izay efa ao anatin'ny andro faefatra tsika zao iva nanomboka tamin'ny 27 ny volana Oktobra ary tsy farana raha tsy ny lahady 27 ny volana Oktobra. Misavalo ny ekipa mpandray anjara ho an'ny Skadza Zalahy ao anatin'le hoe Elite 8 ary misa 10 kosa ho an'ny Skadzy vehivavy. Ho an'ny lehilahy dia tsara manamarika fa miona avokoa ireo mpilalao rehetrarehetra ekipa rehetrarehetra misavalo zany hoe miona manao lalao anaky 7 ny ekipa anankiray ao anatin'ny dingan'ny fifanitsanana izay misy fialan-tsasatra kely moa ny alatsinainy androany dia miatrika ny lalao manasa-dalina vetrany ny ekipa efatra voalohany
ao amin'izy ekipa anankivaloreo namana iva ho an'ny sokajy vehivavy kosa dia mizara ovondrona anankiroa ny vehivavy izay ekipa anankifolo zay dia ny efatra voalohany isaky ny vondrona no miona ao anatin'ny pahefadalana zay ho totosaina ny zoma ho avy zao iva ny alakamisy zany no isy fiatoana kely ho an'ny sokajy vehivavy repos général dia ny zoma dia natokana ho an'ny sokajy vehivavy rery ny pahefadalana ny asabotsy kosa dia miatrika ny manasadalana avy hatrany ny sokajy lehilahy sy ny sokajy vehivavy ary ny alahady dia ho faranana milalao mifarana tanteraka ny championnat national ho an'ny sokajy vehivavy sy ny sokajy lehilahy eo amin'ny zay kategoria ataontsika hoe NA zay misy aingony kely izy io ny amin'ny alahady ampahafantarina antsika sahady lalao famaranana ao amin'ny fifaninanana nasionaly ho an'ny sokajy latsaky ny 7 taona fionana eo amin'ny JCBA sy ny Saint Michel zay anasana sahady atsika rehetra iara iaina ny basketball zato isanjato malagasy ao anatin'izao championnat national NA lasy vavy zao iva oeto ary ny fanentanana farany hoentinao an'ireo mpankafy ny taranja basketball ao anatiny tia tompon-daka nasionaly ity moa zany NA ny resaka eto amma fifaninanana atao hoe zay no avolenta indrindra ho an'ny basketball zato isanjato malagasy ny sokajy NA ho atsika mpankafy basket no sokajy atao hoe lehibe indrindra dia efa elaela tsika tsy nifakahita teo amin'ny lapan'ny tanora sy ny fanatanjahantena ndao indray ara-ianoka ny basketball mandritry ny 10 andro efa 4 andro moa zay ny lasa fa ao anatin'ny ty herinandro farany ity mifarana ny alahady 7 ny volana oktobra zao tongava atsika rehetrarehetra iaraka anaraka anoana ny ekipa misy atsika tsirairay avy tongava mankafy ny basket mamempona mosa manahoana ny makasika an'izay tsara apatsiahivina ny mpankafy zay mino fa ho tonga maro mandritra n'izay 10 andro faran'izay misara ny mora de mora 4,000 ariary no vidipidirana ary misy ihany koa ny karatra fanasana manokana ho atsika reny sahirakirana mbola miasa sy ny karazan'ireny fa dia manantona ny fédération basket na manaraka ny vaovao nivon'ny page Facebook ny fédération malagasy basket teninay farany de hoe tongava miara mijery basket ao amin'ny palais des sports tsika rehetrarehetra ao anatin'ity championnat national NA lasy vavy ty akasitrany ianao Pascal Rason zay serasera eo anivon'ny fédération ny taranja basketball atao anatin'izay fanampanazavana makasika ny programa sy ny maro hafa mandidina ny fifaninanana ho an'ny tompon-daka nasionaly eo amin'ny taranja ny basketball iny fa ho tontosaina ny 20 oktobra ho avy zao ny izy ka eo no stagia net izay karakarain'ny mpianatra fotoana natokany fanakalozana sy fampizarana trakefy eo amin'ireo samy mpianatra na ireo mpianatra teo aloha efa misehatra amin'ny tontolon'ny asa sy ny fandraharana na ireo mpianatra mandrato fahalalana amin'izao fotoan'izao andaro antsika ny fanampanazavana dia mikarakara hetsika anankiray zay atao hoe isika eo nostalgia night ho atao amin'isika eo ihany izy io amin'ny 28 octobre ho avy izao manomboka amin'ny 9 ariva dia ny tanjonay amin'io événement io zany dia ampivondrona ny mpianatra isika eo rehetra na ny izay mbola mianatra ato amin'izao na ireo izay efa tsy mianatra ato intsony izay hoe antsoina hoe zénith. Dia ny zavatra misy amin'io dia misy cocktail de bienvenue voalohany indrindra à partir de 18h dia avy eo misy networking karazana fifampifandraisana ny olona rehetrarehetra izay ho tonga ao dia misy ihany koa ny atelier conférence izay momba ny leadership ahafahan'ny olona tsirairay izay anatrika amin'io anandratra ny fahalalana momba ny leadership izay ataony héroé dia misy sakafokafo majinijinika amin'ny fotoana io Anivelany olona mahery ny 50 indray no namony ainy androany maraina vokatry ny daroka bomba nataon'i Israel atao Gaza. Tsy tsahatra ria mafy io fanafian'io ka antony antso ataon'ireo manam-pahefana ho an'ireo mponina voakasika ifindra monina isorohana ny fahafatesana olona maro any an-toerana amin'izao fotoan'izao. Le nord du territoire et qui aurait fait selon le Hamas plus de 60 nouveaux morts. Mitoetra ny daroka bomba ataon'ny Israely any bande de Gaza amin'izao fotoana. Mahery ny 50 indray ireo namony ainy androany maraina.
manjidina ny 7 hatramin'ny 7 volana oktobra teo izay nanomboan'ny ady ireo palestiniana namony ainy raha toka hanarivony ireo maratra mafy raha nitatitra farany maratra izay mbola mananosarotra ihany koa ny fitsaboana azy noho ny sakanapetraky Israely sy ny daroka bomba tsy misy fitsarany. Ia mafiatrano io fanafiana ataon'ny Israely io araka ny fanambarany manam-pahefana any an-toerana antony anaovan'izy ireo antso amin'ireo mponina ao avaratry bande de Gaza hiala ao an-toerana isoroana ny fahafatesan'olona maro. Ankilany taorian'ny filoha Amerikany Joe Biden fantatra ihany koa fa hiazo an'i Israely ny filoha Frantsay Emmanuel Macron hitady fifampiresahana amin'ny tompona ndraiky mpanjakana any an-toerana ampiatonany ady ahafahana manome fanampiana ara-tsakafo sy fitsaboana ireo mponina izay anaty fahasahiranana tanteraka amin'izao fotoana. Depuis qu'Israël a lancé sa riposte contre l'attaque du Hamas, plus de 4500 Palestiniens auraient été tués dans la bande de Gaza. Izay ihany koa no hoentsika manakatona ny fampahalalam-baovao any androany naiza misy anao ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mandrapitafa ao amin'ny ratonary topolasy tovovavy batoka. Hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Vous a présenté Ny vaovao. Kokota iray le sahala amin'ny ronono iray very, kakao, koko, mofo dipaina tapany izay mitondra hery sy tanjaka mandritra ny tontolo andro. Andramo fa tsara lavitra noho ny afo. Vous a présenté Ny vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.